Afaly miarahaba asika ndray tenako am'izao fotoana zao manonona ny fiadanan'i Jesosy ny fahasoavan'Andriamanitra amintsika tsirairay avy. Ity androandroany ity ndray dia andro amonjen'Andriamanitra asika, mangian'Andriamanitra asika. Misy afatr'Andriamanitra foy ho antsika ndray androany ho antsika tsirairay izay natsoiny eto ndray. Voalohany dia misaotra an'Andriamanitra ny tenako makasitraka azy satria mbola omeny tombosoa ndray afako miaraka amintsika eto androany afako hitondra ny afatra, afako hitondra ny teny ndray amintsika tsirairay. Ary tsy adino koa ny anome haja any mpanompony izay nampitondraina an'ity ministera EC ity dia Docteur Rina zany izy mivady izay mbola manome atsehatra ndray manome fatokisana afahana mivelatra amin'ny asa fanompoana ato amin'ity ministera ity. Tsara ny Andriamanitra antsika, tsara ny Andriamanitra antsika. Tiako mihitsy ianao raha mahatsapa ny fahatsaran'Andriamanitra anoratra eo amin'ny commentaire hoe tsara ny Andriamanitra antsika, sady andraotsika ifampiara aby hoe shalom, tain'i Jesosy ny zanak'Andriamanitra, tain'Andriamanitra rahalahy sy anabavy, satria eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra koa itsika mila falifaly, mila mifampiara aba itsika rahalahy sy anabavy. Ary manarakaraka an'izany aza dino mipartazina ny live-sika. Partageo ny live-sika androany mba ho be dia be indray no ovangin'Andriamanitra. Hiazakazaka isika amin'ny filazantsara, hiazakazaka isika hanaparitaka an' Jesosy ny fahatsarany, hanaparitaka ny fahalebiazan'Andriamanitra. Tsara ny Andriamanitra antsika, tain'Andriamanitra manokana ianao amin'izany ny partage zany. Ny lohatenitsika moa androany rahalahy sy anabavy dia ny hoe manompoa fanahy. Manompoa fanahy. Rahalahy sy anabavy, tsy miafina amintsika fa ny Andriamanitra antsika dia fanahy. Ary ny Andriamanitra izay topoy ny afako, Satana zany, devoly, dia fanahy koa izy io. Ka eto androany dia tsy valapalatra lava be itsika fa apiditra atsika ary manetsika atsika zanak'Andriamanitra hiditra lalalina kokoa, hitady ny ara-panahy ao amin'Andriamanitra, hiditra lalalina kokoa amin'izany fitadiavana ny famarinana ny fanan'Andriamanitra antsika zany. Rahalahy sy anabavy tsy zarery moa zany no tonga eto androany fa miaraka amin'ny mpanompon'Andriamanitra izay hivavaka ho antsika, anazava, ampahery atsika ndray amin'izany fanompoana ny fanan'Andriamanitra zany. Mila mihiditra lalina atsika rahalahy sy anabavy amin'ny fanompoana an'Andriamanitra atsika, amin'ny mahafana azy, fa zany mampandresy atsika. Ka noho izany hivavaka isika, satria isy fampaherezana eto isy fanazavana foy eto mba anetsika anao hiditra lalina kokoa amin'ny ara-panahy. Ndao sika amaky ten'Andriamanitra alohan'ny hivavahantsika. Vakitsika ny ten'Andriamanitra hatramin'ny Zaona toky faefatra andininy fa efatra amby telopolo amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy Jesosy taminy, ny anoko dia ny manao ny sitrapony izay naniraka sy ny mahavita ny asany. Alleluia! Zany hoy izy ny an'ny Andriamanitra, zany ny an'ny Jesosy, manao ny sitrapony sy mahavita ny asany. Sitrapon'Andriamanitra zao ataosika zao rahalahy sy anabavy. Sitrapon'Andriamanitra ny mivavaka ho any hafa. Sitrapon'Andriamanitra ny mitory filazantsara. Sitrapon'Andriamanitra no teneniko teo hoe partageo io live io mifampiaraba isika, mifampitenena shalom, tain'ny tompo sitrapon'Andriamanitra zany. Zany ny anin'Andriamanitra. Halleluia! Dia mbola anao sitrapon'Andriamanitra ndray isika, aloha hiditra lalalina kokoa. Andao sika hisaotra azy, andao sika akalaza azy, andao sika hiantsoantso azy eto mba ny fanatrehan'Andriamanitra no hitatsika eto. Raha tsisy fanatrehan'Andriamanitra rahalahy sy anabavy dia zava-poana izao fotoana zao ka andao sika hiresaka amin'Andriamanitra anome voninahitra azy. Asandrata ny feonao. Raha io amin'ny anaran'i Jesosy dia misaotra sy mankalaza anao indray izay Andriamanitra ny amin'ity fotoana androany ity. Tompo fantatray fa fanahy ianao, tsy hita maso anao eto amin'ity tany ity, fa izay manompo anao dia mino fanao no Andriamanitra fanahy. Ka isaoranay no
akalazainay ny anaranao akalazainay ny teninao akalazainay indray Andriamanitra izany fanambarana zany androany. Dia anao nylaza, anao ny voninahitra Andriamanitra fa fantako fa iteny eto indray ianao androany. Ary miantsoantso zay am'izao fotoana zao aseho eto Andriamanitra ny fanatrehanao tario ny fananao zahay. Mitenena ato anatinay ianao ampiteneno ny vavako Andriamanitra. Osoro ndray ny vavako. Atao fitaovana mahagaga ndray ny vavako Andriamanitra sy ny vavaka ny mpanomponao izay hitondra ny fanazavana ny fahamarinanao. Hitondra Andriamanitra fampaherezana ary anetsika ny vahoakanao ndray androany. Tompo makasitraka ny amin'ny fananao masina. Makalaza anao ary midira sehatra tanteraka anatinay ianao fanamasinao. Midira sehatra tanteraka amin'ny zanakao anao fanamasinao amin'ity androany ity. Ary amin'izao fotoana zao zahay dia manambara fa misy fahadisoana matetika ka mifona mamindrafo aminay Andriamanitra. Mamela aminay fa satria te ahita ny voninahitrao zahay. Te ahita ny fahatsaranao zahay. Te ahita ny tavanao zahay indray amin'ity fotoana mahafinaritra androany ity. Fantatray Andriamanitra fa ny eloka dia tsy ahitana ny tavanao fa faondray Andriamanitra ny eloka ny zanakao tsirairay ary miantsoantso sy manonona ny rano Jesosy Kristy amin'ny zanak'Andriamanitra tsirairay. Alleluia. Misaotra Tompo makalaza anao Tompo ary tononoko amin'ny zanak'Andriamanitra amin'izao fotoana zao fa mpandresy ity fotoana ity. Tononoko amin'ny zanak'Andriamanitra amin'izao fotoana zao rehefa ny tenin'Andriamanitra ny tonga dia manaiky daholo ny zavatra rehetra. Zany no entina eto androany ny tenin'Andriamanitra, ny herin'Andriamanitra satria fantatro fa fanahy masina mihitsy no mitarika anay eto androany. Ary tsy ho disanjara ianao io fa hivoaka mpandresy ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy tononoka hatrany ny rany Jesosy manenika antsika amin'izao fotoana zao satria rany Jesosy dia mahery. Rany Jesosy dia mampandresy. Ary tononoka aminao io zany tsy hana mitokantranonao any amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Alleluia. Ka alohantsika anoy ny fotoana satria andray mpanompon'Andriamanitra isika amin'izao fotoana zao mba hivavaka ho anao ary ampahery ianao anetsika anao andeha hiditra lalalala kokoa amin'ny zava-panahy. Andao ary sika andia amin'izao fotoana zao andao sika hideran'Andriamanitra sahady tiako hiomana ianao hoe manompoa fanahy. Manompoa fanahy. Raha lasa anabavy andao tsika andia amin'izao fotoana zao aloha tsika anaraka an'izany.
Aleloia, sorantsika an'Andriamanitra ty fotoana ty makasitraka indrindra ny mpanompon'Andriamanitra izay nanome anahy sehatra amin'izao fotoana izao anatin'izao live zao dia mino aho raha lasarana-bavy izay manaraka ty fotoana ty fa hiasa mahery eto Andriamanitra ao anatin'izao fotoana izao ary hamangy antsika tsiraray avy eto indray Andriamanitra satria amin'izao vaninandro farany izao izay nolazain'ny tenin'Andriamanitra hoe amin'ny andro farany hoe Andriamanitra no andatsahako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra. Ka rehefa eo ny fanahy masin'Andriamanitra araky ny fanazavana ny amin'ity fotoam-bavaka ty izay hoe mila antsika mikatsaka zava-panahy manompo fanahy satria ny fanahy masin'Andriamanitra izay eto amin'izao tontolo izao raha tadiditsika tsara ny ten'Andriamanitra nilaza manao hoe ny tompo izany fanahy zany. Jesosy Kristy dia tompony tompo. Ndray ihany dia nisy zavatra tena hoe navarina anahy rehefa tena hoe nanaraka ny fiainan'i Jesosy dia ohatra hoe tamin'izy teo ambony rano. Jerevantsika hoe tena fahagagana lehibe ne zany hoe ahoana moa zany hoe amin'ny Andriamanitra anahy zany nampisehovany ny fahefany sy ny heriny rehefa tena nandeha teo ambony rano izy dia nisy karazana révélation lehibe zay dia tena tsaroko manao hoe amin'ny Andriamanitra anazy tsy mipetraka fotsiny teo amin'ny resaka ara-nofo fa tena resaka ara-panahy satria raha diniantsika ny tenin'Andriamanitra izay hitantsika any amin'ny Genesis ihany fa ny fanahy masin'Andriamanitra ozy izy dia nanomba tambon'ny rano noho izany indrindra raha Jesosy Kristy nampiasa ny pouvoir Jesosy Kristy izay ivavahantsika io izay tompontsika io dia afaka nandeha teo ambony rano izy ary zay natonga ny Petera raha lasarana-bavy sa nandeha teo ambony rano fa saingy izao niherika moa izy ka misy fotoana atsika raha ohatra ka voasarika eto amin'izao tontolo izao variana mierikerika atsika fa tsy tena mitsalalina ny fanompona ny fanahy satria ny fanahy dia mitarika atsika amin'ny famarina ny fanahy dia mampiditra atsika amin'ny zavatra izay mbola tsy fantatsika mandehany atsika maka tenin'Andriamanitra satria tsika mila miditra lalina amin'ny famompona an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy satria ny fanahy masin'Andriamanitra izay napetrany eto amin'izao tontolo izao mba hiarahantsika satria moa ny tenin'Andriamanitra tsy amikery na fatanjany zany hoe ilay hery izay ao anatintsika io zany mety misy fietrany io fa rehefa eo ny fanahy masin'Andriamanitra afaka vita exploitsika na amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra io na amin'ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra mety havita fahagagantsika satria ny fanahy masin'Andriamanitra mihitsy ny miditra ao anatsika ka tena antsika maka tenin'Andriamanitra izay hitantsika amin'ny Jaona toko faefatra andiny fahatelo amby roapolo sy fahaefatra amby roapolo vakentsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Fa avy ny andro sady tonga ankehitriny raha ny tena mpivavaka hivavaka amin'ny ray amin'ny fanahy sy ny famarinana fa ny ray koa mitady mpivavaka aminy ho tahaka izany. Andriamanitra dia fanahy ary izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Amen. Izy ilay ten'Andriamanitra midiny faefatra amby roapolo. Andriamanitra ozy izy dia fanahy. Fanahy Andriamanitra ary izay mivavaka aminy dia tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Zany hoe isika tsiraray avy zany dia mila mitoetra amin'izany toerana misy amin'Andriamanitra izany. Raha ohatra ka tsy mitoetra amin'izay tsika dia tsarovy tsara fa mety ho voafandrika atsika mety ho voasarika ny fanahy ratsika dia matetika tsika ka na dia matory aza dia misy fanahy hafa tonga amin'ny fiainantsika fa rehefa tsika no mitoetra amin'ny fanahy masin'Andriamanitra dia jerevy tsara navita zavatra sy nataon'i Jesosy izay mihitsy ny natonga an'i Jesosy manao hoe izaho izy ho any amin'ny ray fa ianareo kosa ty amin'izao tontolo izao avita zavatra lehibe mihoatra lavitra no zary ianareo zany hoe misy fiainam-panahy afaka avitantsika exploit eo amin'ny famompona an'Andriamanitra. Be dia be ny olona mitsirita hoe ahoana misy mavita croisade guérison be dia be inona mahatonga andreny satria miaraka amin'ny fanahy masin'Andriamanitra satria tediavin'Andriamanitra amin'izao vaninandro izao dia mitady olona Andriamanitra hivavaka aminy ary tsy hoe hivavaka fotsiny hoe amin'ilay fahazarana nofosiralana mandeha dia mitondra baiboly dia avy eo afaka any am-pitsoniny na vao miala eo dia manao toetra tsy mety fa amin'ny fotoana satria ny fanahy masina dia masina izy dia atsika mitahiry tena amin'ny fahamasinana mikatsaka ny fahamasinana eo anatin'Andriamanitra ka amin'izao fotoana izao dia manentana atsika aoka ianao tena hivavaka amin'ny fanahy eo anatrehan'Andriamanitra. Ao anatin'izany nena amin'izao fotoana izao moa nezahany devolopitehana mihitsy zany fanomezam-pahasoavana izany nezahany devoly tena hoe lavonana ny kristianina na misy hoe mivavaka amin'ny fitenena amin'ny teny tsotra dia lasa ninin'ny olona zany. Inona moa raha lasa ranam-bavy mahatonga an'izany satria tsy ampy ny fahalalana ny tenin'Andriamanitra. Jerevy tsara zao mety ho resin'ny zazakely zao isika ny zaza dia mibadabada izy miresaka amin'Andriamanitra
satria ntsika o zay tenaandriamanitra mila miverina toy ny zaza mitendry satria ny fanamasin'andriamanitra rehefa ao anatsika dia mampiteny atsika ny fiteny zay mbola sehtsika mety misy karazana teny fameza-pasoavana maro samihafa miteny ianao hoe mety miteny anglais fa misy fotoana ianao miresaka amin'andriamanitra zay tsy fantatsy ny olona fa ny fanahy zay ao anatinao satria isika nandray ny fanahy Kristy ao anatsika dia miresaka amin'ny Jesosy tsika tsiraray avy afaka miresaka amin'andriamanitra ny tombontsoa lehibe ao atsika amin'izao vaninandro farany izao no matetika moa zany tena hoe manana avantage ny kristianina rehefa tena ianao teny an-dalana eny tena ivavaka miteny tsy fantatra ohatra dia ohatra hoe nisy natsara an'le zavatra nitranga ihany taty aoriana sy tena andriamanitra hoe zavatra rehetra dia miara-miasa soa zay tian'andriamanitra satria indraindray rehefa ohatra ka mivavaka eny an-dalana eny le kristianina dia zay ny olona fahadala miresaka amin'andriamanitra zay ny olona fahadala kanefa ny miresaka amin'andriamanitra miteny amin'ny fiteny zay tsy hainy voambarany ten'andriamanitra dia inona zavatra misy amin'izao fotoana izao ny fisehoan'ny aretina dia ohatry ny karazana zavatra anankiray lasa hoe nisy kasibosy ianao afaka miresaka amin'andriamanitra ianao afaka mivavaka ianao afaka mitsalala mifanerasera mifanahy ianao eo anatsihan'andriamanitra ka amin'izao fotoana izao dia hivavaka isika te avita zavatra avy ianao ohatry nataon'i Jesosy avy aloha ny fanamasina hidralalo amin'ny fiainanao avy aloha manompo ianao ny fanamasin'andriamanitra indraindray mety zavatra tsapaky ny tanatsika mova arenao izy voambarany tenin'andriamanitra nambarany Jesosy ny fitsoka ny rivotra mianatsimo na mianavaratra voambarany tenin'andriamanitra zany tsy hitatsika fa inotsika fa mifanamasina dia anilatsika dia tsika afaka miresaka aminy afaka miteny aminy ianao koa afaka miteny amin'ny fanahinao ihany koa ianao amin'izao fotoana izao satria ny fanamasin'andriamanitra ao anatinao ianao manana fanahy matetika ny olona dia lasa maona amin'izao fotoana izao tsy mampahery ny fanahy ao anatiny zay na tonga ny Davida miteny hoe niderahan Jehovah ry fanahiko nisorany Jehovah ry fanahiko firy ny olona mahavita an'izany miresaka amin'ny fanahy zany fidirana lalina na ianao ary amin'izao fotoana izao dia lazao mihitsy ny fanahy ao anatinao misorany Jehovah dia raha Andriamanitra mahery ianao ry fanahiko tafatsangana ianao satria rehefa mahery ny fanahy ao anatinao dia tsarovy tsara afaka idominina zavatra rehetra ny ara-nofo indraindray mety tsy haresy ny asan'ny fanahy ratsy fa rehefa ny fanahy mahery zay miditsy ao anatinao dia afaka mandresy izany satria ny fanahy masin'Andriamanitra tsy nisy naresy anazy ry rahalasy ranabavy zay na tonga n'Andriamanitra nandefa ny fanahiny mba hoe ty amin'izao tontolo izao anangana atsika ampahery atsika misy olo vavanao mety tsy fantatra hoe isedra olana angamba ianao mety misy raharaha eny amin'ny tribonaly mivavaha ny fanahy masina andresy lahatsa ny olona zay milaza fa manana fahaizana io manana fahalalana isatria ny fanahy masina no ambony lavitra manana ny fahalalana rehetra ka andesika hivavaka amin'izao fotoana izao mivavaha ianao mba hitombo ny fahalalana ny tenin'Andriamanitra mba hitombo ny fitadiavanao an'Andriamanitra amin'izao fotoana izao hivavaka isika eo anatrehan'Andriamanitra ary hivavaka ao anao amin'izao fotoana izao mba tena andesy lahatra anao ny tompo hivavaka amin'Andriamanitra ianao ary ho tsapanao fa miaraka amin'ny fanahy masin'Andriamanitra dia avita ianao hoentin'Andriamanitra na dia eny ambony rano azy ianao ny rano dia voambarany tenin'Andriamanitra homoariny tenin'Andriamanitra karazana fiainana eto amin'izao tontolo izao satria raha vao ohatra ka ny tsika very raha vao ohatra ka ny fiainana indray no ambonitsika le fiainana mandiso fanantenana zay le hevitra mandiso fanantenana fa raha Jesosy ilay fiainana ny eo amin'ny fiainatsika afaka andeha lavitra isika afaka andeha ijery ny zavatra rehetra zay mbola tsy hitatsika isika afaka omen'Andriamanitra vision ianao na amin'izao fotoana izao ary satria ny fanahy masin'Andriamanitra no mitarika atsika anositra anao ny fanahy masin'Andriamanitra ampahafantatra anao ny zavatra mbola tsy fantatra ao ny fanahy masin'Andriamanitra fa hivavaka isika amin'izao fotoana izao raha io mbola makasitraka anao zany amin'ny teninao Andriamanitra misaotra anao satria Andriamanitra lehibe ianao mitady anay ianao Andriamanitra mba tena hivavaka aminao satria ianao dia Andriamanitra fanahy anompo anao satria ianao dia Andriamanitra fanahy tompo malala mety indraindray ny olona mitady hoe aiza zany ahoana zany tsy fantatra ay Andriamanitra ny fiavian'ny rivotra na atsimo na avaratra fa zay mahafantatra fa velona zay Andriamanitra satria eo aminay ny rivotra tompo malala tahaka izany koa ny fanahy zay ao anatinay mila ny fanahy masina Andriamanitra mila mivavaka amin'ny fanahy mila miresaka aminao Andriamanitra izay tsiraray avy makasitraka anao zay Andriamanitra satria hoentinao amin'ny fahatsarana tsiraray avy anompo anao Andriamanitra tsy anao kitoto fa tena anandratra anao Jesosy malala naiza toerana misy anay ninona zavatra tsy anay Andriamanitra dia ampitoerinao amin'ny fahatsarana tsiraray avy ary hikasaka anao fanahy masina tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy alleluia amen amen soratsika ny tompo atao anatin'izay fampahirezana sy vavaka izay mino fa
mbola andresy lahatsa anao fanamasina mety misy zavatra mety voalazako teto mety mbola misy ihany koa mety tsy voateniko fa avelako mifanamasina andresy lahatsa anao any amin'ny toerana zay misy anao any ary eo anatin'ity hira ty de arao tsara iainy tsara de raha mifanamasina fa andresy lahatsa anao izy ampitombo fahalalano anatinao izy hitondra anao ao amin'ny fanatrehana mahagaga ny fanamasin'Andriamanitra. Hatizay katamizao nirahy Uluni rahi Ivatana sifanahi Ifankati tukuti wekitu watu Eti atani kajane dani jane Ifankati utuini rai tapu Fafena na mandakiza lutera fasambarana Fanai masina avia Fanai masina avia Sisitaka ngatauna Kamakatanu tunganya minaula tizai Fafena na malakiza lutera fasambarana Fanai masina avia Fanai masina avia
zao ny fonaha olo ny rahy ivatana sy fanahy ifankaty toko tsy oekitoato Pasambarana Panay masina avia Panay masina avia Oh panay midira Avia Panay masina avia Oh panay midira Panay mayari siluza siureri Panay masina avia Amen. Tsara ny Andriamanitra atsika. Makasitraka an'Andriamanitra atsika satria tsara izy niasa tamin'ny mpanompony teo izy nanazava zavatra be deaibe sady nanetsika atsika tamin'ny alalan'ny mpanompony izy teo. Hoy izy za teo hoe ny lohatenitsika androany dia hoe manompoa fanahy. Izay efa nazavainy mpanompon'Andriamanitra teo hoe midira lalina amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Midira lalina mitady an'izany fanahy masina zany. Satria ny olona anankiray mitady ny herin'Andriamanitra ary manaraka ny prinsipa an'Andriamanitra amin'ny alalan'izany fitadiavana azy zany dia ahomby izy amin'ity tany ity. Ahomby izy amin'ity tany ity. Raha lasy anabavy. Za te ilaza aminao ary milaza aminao mihitsy androany fa ny fanan'Andriamanitra dia miasa amin'ny olombelona. Ary ny fanany devoly koa dia miasa amin'ny olombelona amin'ity tany ity. Zany hoe ireo fanahy anankiroa ireo ihany no midomina amin'ity tany ity. Fa zao misy mahery. Dia ny mahery dia ny fanan'Andriamanitra atsika. Fa zao anefa raha sy kasahanao ka tsy miditra lalina amin'ny fitadiavana ny fanahy io Andriamanitra atsika raha kristianina ianao dia ho resy ianao. Satria ho domineny ny fanahy ny fahavalo ianao. Ka amaky ten'Andriamanitra anankiray izay nataon'i Jesosy nitadiavany ny herin'Andriamanitra. Ohatra anankiray ato amin'ny Marka 1:35 amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy izy ny tenin'Andriamanitra. Ary ny foa maraina alina koa izy dia nivoaka nakany an-tany foana ka nivavaka tany. Raha lasy anabavy. Jereo tsara ane zany nataon'i Jesosy zany. Zany hoe fantany Jesosy mihitsy ny secret, ny prinsipa ny fanahy. Ny foa hoy izy dia nivoaka nakany an-tany foana ka nivavaka tany. Ny foa maraina alina. Zany hoe tany any amin'ny sasakalina tany Jesosy. Ny fo mivavaka miala eo amin'ny toerana, eo am-panjiny. Da lasa anabavy manetsika atsika Andriamanitra zanak'Andriamanitra amin'izao fotoana zao. Mila miditra lalina amin'ny zava-panahy tsika.
miresaka amin'Andriamanitra atsika any amin'ny alina amin'ny atoandro moa mazava ho azy fa tian'Andriamanitra mihitsy ianao anao sakrifisy iresaka aminazy. Inona moa ny mba anetsehana anao amin'izao fotoana zao? Zareo tsara ny zava-panahy isika mahafantatra an'izany ny olona manompo nomby asa, olona manompo famisaviana, ny olona mamisavy raha lasa anabavy tsy mivoaka atoandro zany izy. Alina izy mivoaka, za nahita, za mahafantatra. Raha lasa anabavy tsy mivoaka zany izy na amin'ny valo izy na amin'ny sivy. Zany hoe manetsika anao resaka vavaka indray aloha zany eto. Ana amin'ny rairay alina any izy amin'ny rairay marainy. Ana amin'ny 12 amin'ny rairay, ana amin'ny 2 any izy no mivoaka. Misy prinsipa arahany ana amin'ny toromarika ana amin'ny chefiny. De tsy maintsy manaraka an'izay izy. Ary misy ohatrany hoe degré zany, misy ohatrany hoe degré ny anazy. Zany hoe raha manao an'izay izy de miakatra indray ny gradiny. Misy fiakarana grady ao. Fa io anefa raha lasa anabavy avy amin'Andriamanitra atsika no nangalarina. Zany ihany ny prinsipa ataony satria fanahy izy. Tsy miafina aminao moa zany fa tsy valam-paratra amin'izay isika fa ny chefiny moa zany dia Satana, Lucifer. De izy nahita ny secretn'Andriamanitra de nampiasainy tetỳ tany. Tadidy tsara fa izy alohantsika ho tonga dia fa teo izy. Zany efa be de be ny domination nataona amin'ity tany ity, ny altara nataona amin'ity tany ity voatonga isika. Nefa na de voatonga ary sika efa mahery sika satria mahery ny Andriamanitra sika. Tian'Andriamanitra mihitsy sika hiditra lalina amin'ny zava-panahy, mikasaka ny fahamarinana ny fanan'Andriamanitra sika io. Araka ny tenenin'ny mpanompon'Andriamanitra teo tamin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra hoe n'Andriamanitra sika dia fanahy ary kasao izy amin'ny fahamarinana fa tena aneo zava-mahagaga idomina eto amin'ity tany ity isika raha lasa anabavy. Hoy izy ny tenin'Andriamanitra anankiray ato amin'ny Luka 18:1 milaza hoe ary Jesosy nilaza fanoharana taminy fa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva izy ka sy reraky. Raha lasa anabavy ina moa ny tian'Andriamanitra lazaina amin'izany. Miteny tenin'Andriamanitra hoe mivavaka kaza misahatra. Tsy mety isika zanak'Andriamanitra zany tsy mety ho izy Andriamanitra raha tsy mivavaka mandrakariva. Rehefa Andriamanitra masiny manao tsy mety matetika resaka eto zany rehefa tsy mety ny teneny de tsy mety zay io. Fa tsy hoe mivadika mety indray. Tsy zay, tsy mety zany izy isika zanak'Andriamanitra raha tsy mivavaka mandrakariva. Misy prinsipa be de be ahitasika ny herin'Andriamanitra ao fifadikana. Be de be ahitasika vokatra amin'ity tany ity ampahery asika. Be de be misy prinsipan'Andriamanitra. Zay mahatonga anay milaza hoe mivavaha manompo an'Andriamanitra isan-kalahady aza mahafoy ireny fiaraha-mivavaka ireny. Menara manatona mpanompon'Andriamanitra satria mpanompony io, mitondra ny hafatra io, mitondra ny secretn'Andriamanitra io, misy fampianarana be de be andehanasika any. Ohatra ny teneniko teo, matetika masy raha tsy atao ohatra zay zavatra tsy hoe manandratra ny fahavalo eto na hoe manandratra ny devoly satria fantany misy zao zavatra zao. Fantany ianao rehefa hanompo an'Andriamanitra, fantany ianao rehefa hanaraka ny prinsipan'Andriamanitra io fa ahery ianao, atanjaka mihoatra anazy ianao. De misy voafafiny foana ao fa zao manomboka androany de manetsika asika Andriamanitra. Manetsika izy hoe mivavaha, manetsika izy hoe mandihana amin'ny prinsipako, tadiavo mba hampahery ianao. De hoy izy ny tenin'Andriamanitra teo hoe tamin'ny maraina alina de mifoy Jesosy. Mampianatra asika Jesosy io mba hanaraka ny secretn'Andriamanitra hampahery asika. Ao izy za teo ny fifadikana, ao ny fivavahana any amin'ny alany mianatsika fa misy secret any mba hampidomina sika tanteraka amin'ity tany ity amin'ny fanahy. Tadidy tsara raha lasa anabavy
raha ny olona anankiray no malemy ara-panahy dia malemy daholo ny zavatra rehetra ataony. Raha ny olona anankiray ny mahery ara-panahy dia tena matanjaka zany olona zany, miteny fotsiny izy dia ho tanteraka ny zavatra ataony. Tsy ratsy ny hoe mikotrana, tsy ratsy ny hoe mianatra, miara-miasa daholo rena asoa ny zanak'Andriamanitra ho an'izay tia azy. Raha lasy anabavy mandehana manompo fanahy, ny olona anankiray manompo an'Andriamanitra dia manompo fanahy izy zay ary mandresy izy zay. Ho an'ny olona manompo fanahy zany dia tsy maintsy misy fandresena eto amin'ity tany ity, misy vokana. Dia ny mahery indrindra nefa dia ny fanan'Andriamanitra, manompo ny fanahy masina io. Ka kasao raha lasy anabavy ny sekret ny fanahy masina dia ahery sika, ka hiakatra hatrany ny fatra ao amin'ny fanompoasika an'Andriamanitra. Satria araka ny teneniko teo hoe misy galoa io, ka raha anao no izanona amin'izao fotsiny dia tsy dominina ara-panahy ianao. Satria misy galona ny any amin'ny fahavalo na ny aty amin'Andriamanitra. Ka tiako misy zany zasy ianao andeha hiakatra azy grady hatrany mba ampidomina asika. Satria raha anao no sergent dia tsy domina resaka kapiteny mihitsy ianao. Ho any amin'ny kapiteny ianao, any amin'ny général sy ny tarinany dia mba hidomina tsara ianao raha lasy anabavy. Ka izay mahatonga anao hoe nao azavaina fireto zany tiako isika sy ianao hiditra lalina zany hetsika ataon'Andriamanitra amin'izao fotoana zao mba hahatonga atsika hidomina amin'ity tany ity, sady andresitsika eto tany no andresy any an-danitra any. Hivavaka ho anao za amin'izao fotoana zao araka ny tenenin'ny mpanompon'Andriamanitra teo, fa nivavaka izy teo, fa mbola hivavaka anao anonona amin'izao fotoana zao, manomboka androana ny ianao dia tena hiditra lalina amin'ny ara-panahy, anompo ny fanahy masina ianao. Izay baiko ny fanahy masina dia ataonao, izay ampandehanana ianao dia manaiky ianao, izay prinsipa n'Andriamanitra dia inona ataonao manomboka androany. Tononoka aminao zany amin'ny anaran'i Jesosy andresy ianao io, andresy ianao io, satria hiakatra lalina indray ianao amin'ny fanompoana an'Andriamanitra, amin'ny fitadiavana ny fanan'Andriamanitra, anandratra ny fanahy masina io hiteny fotsiny ianao dia andresy. Ho hitan'olo fotsiny ianao izoro dia fantatry fa misy fanan'Andriamanitra ao. Angorohoro zao tontolo zao, hiteny ianao amin'ity tany ity dia ampamokatra anao ty tany ity, ampamokatra ny olona ty tany ity no ny herin'Andriamanitra ao aminao. Satria ny prinsipa n'Andriamanitra no arahanao manomboka androany. Ho tahin'Andriamanitra manokany anenao lehilahy mahery, vehivavy mahery ahita zanak'Andriamanitra zany manomboka androany indray hiakatra ny faritra amin'ny fanompoana fitadiavana ny herin'Andriamanitra, anompo ny fanan'Andriamanitra ianao. Andao sika amin'izao fotoana zao hivavaka hisaotra an'Andriamanitra. Izay ny fotoana sika androany mihina fa nisy afatra nataon'Andriamanitra any anatinao any. Ndao ary sika hivavaka. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy dia misaotra tsy mankalaza anao zahay satria fantatray fa tianao mihitsy zay hidomina amin'ity tany ity. Hidomina ho izy masy ny tenin'Andriamanitra hoe efa nomeko anareo ny fahefana. Zany hoe nomenao fahefana zay Andriamanitra, hidomina, hikasaka ny fahamarinanao, nomenao fahefana zay Andriamanitra hafantatra ny sitraponao. Dia misaotra ny amin'izany teny zany, misaotra ny amin'ny mpanomponao, misaotra ny amin'ny federana, ary apetraka ampelantananao Andriamanitra ity alina tinay ity tatany tompo ianao ihany fantatray Andriamanitra hiaro anay indray amin'ity alina ity. Na miasa izy na matory izy amin'izao fotoana zao, ny zanaka ao tsirairay Andriamanitra dia aoka ny tananao mahery, ny anjelinao hitoby manodidina anay amin'ny anaran'i Jesosy nanaovako zany vavaka zany. Misaotra tompo mankalaza anao Andriamanitra satria tsara loatra ianao. Amen, amen. Raha lasy anabavy tapitra ny fotoanatsika amin'izao fotoana zao ka amarana amin'ny isodranotsika ka alohako isodrano anao dia tiako misy ianao mba
hieritreritra tsara amin'ity ten'Andriamanitra ty ozy izy masy ny ten'Andriamanitra hoe voninahitra n'Andriamanitra ny manafy zavatra ary voninahitra ny mpanjaka no mahafantany zavatra. Zany hoe ianao ilay mpanjaka ety an-tany ary ny mpanjaka dia ilay Andriamanitra, misy zavatra feniny ao nefa mikasaka ny zanak'Andriamanitra ny mpanjaka dia mahafantatra ny sekren'Andriamanitra. Tiany aomby loatra ianao amin'ity tany ity, tiany aomby za amin'ity tany ity ka ikasaka ny fahamarinana an'io fanahy mahery io. Fanahy mahery izy izy nomeko anareo fa tsy fanahy osa. Ny fanahy osa dia ny fahavalo. Fanahy osa io miforitra eo amin'ny fanan'Andriamanitra. Rehefa miakatra ny fahatakaratsika ny ten'Andriamanitra araka ny tenenin'ny mpanompony teo dia mandohalika eo anatrehantsika ny fanahy ny fahavalo. Entiko fahasoavana sy famindrapoana araka anao io amin'ny andro rehetra iainanao dia toetra ao an-trano Jehovah andro lava ianao, mpandresy ianao rahalahy sy anabavy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen. Tain'Andriamanitra daholo sika tsirairay.